Faly mirabantsika rehetra, faly manonona ny mbola tsara ary faly ihany koa manonona ny mbarakaly akory aby tsika manahoana tompoko, kozy tompoko, tsaratsara tsy ambakaina isika menakavy. Hiavaka kely no fandarantsika fa manomboka androany satria efa manomboka mandeha makany amin'ny fivoahana tsikelikely tsika. Tsy isy tsony ny hira lavabe taka ny taloha fa le temps de misotro rano fotsiny mampatonga anareo mihamaro dia tonga dia manomboka avy hatrany ny fandarantsika ka andefa hira kely fohy kely fotsiny aho dia tonga dia manomboka tsika. Dahoary. Zay. Eto dia ny anonona sy laza ny fandarantsika hoe inona no horesahantsika androany. Ny vaovao lehibe aloha zany dia toy ny misy déclaration avy any Ambatofinandrano nataon'ireo olona mipetraka sy tompon'andraikitra maromaro ary maro izy ireo. Solotena fotsiny no nijoro teo sy mipetraka teo fa raha ny sary tonga teto am-pelantanako dia maro ny olona mangataka ny fanatanterahana sy ny fanarahana ny lalàna amin'ny zavatra nitranga tany Ambatofinandrano ka ho alefantsika eto ilay teny enjana amin'izany. Faharoa ny resaka le hitsy toy an'le araky ny lazaiko omaly hoe nisy fivoriana omaly fivorian'ny londo ampisorona ao amin'ny atao hoe reto KMSB, komity miaro ny safidim-bahoaka, na mety ao koa moa ny sasany misy manana an'le hoe VSM vahoaka, VMS miaro ny safidiny. Ka iresaka an'iny koa tsika rehefa avy eo, zay tsika mandalo eto ny feon'nga Marc Ravalomanana, ary ao anatin'izay tsika niresaka an'ireto herina mpanao politika hafa izay mieritreritra fa tsy tokony zao na tsy tokony zao no zavatra tokony atao. Dahoary. Tonga dia alefako avy hatrany ilay fanambarana nataon'ireto vahoaka ny Ambatofinandrano. Satria dia nijoro amin'izay ny vahoaka ny Ambatofinandrano ary rehefa ianona ny tenin'izy ireo dia marina fa mbola miteny amin'ny tenin'ny fahendrena ary fantatritsika tsara fa ahoana ny malagasy rehefa tonga amin'izay hoe tsotsorimamba isarahan'izay ary tsy miverina amin'ny teniny fa nefa ny fahatezerana no mibaiko ny fony na ny fony no mibaiko ny fahatezerana dia ho sarotra ny raharaha amin'izay fotoan'izay. Ka eo mihitsy tsika amin'izao fotoan'izao eo atampona Kodimira hozy ny tanora ny fitenenana ary ho sarotra ary tena ho sarotra ny raharaha satria fantatra fa misy ny alabato tany tany Ambatofinandrano tsy tany ihany ary ny alabato tena miseho dia tena zava-doza satria rehefa manao fanasana vato sy fijerenany ny antsipriany tany amin'ireny SRMV sy ny karazan'ireny ireo tompon'andraiki-panjakana dia tsy mba nanatsoina mihitsy ny solitenan'ny kandida takany ohatra hoe ny kandida Kristina Razanamahasoa. Ohatran'izany koa ny zavatra niseho tany Atsirony Mandidy, ohatran'izany koa ny zavatra niseho tany Ambilobe, zany hoe le izy tena phénomène national ka normal raha vory ao Antananarivo ny kandida maromaro sy ny olona
maromaro ampiseho ny atezerana. Ndao arenontsika ny teny tamin'izany fihaonana na tamin'izany fihaonana sy fisehoana lehibe nasehon'ireto vahoaka ny Ambatofinandrana reto. Solotena ihany reto a, satria raha reto solotena reto zany a dia mety eo amin'ny 200 eo angamba zareo, fa satria efa nanao fihetsiketsehany zareo fa tonga dia nasiana miaramila maromaro sy polisy ary zandary any Ambatofinandrana amintsika miteny zao. Ka ndao renona. Ny zava-misy nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka teto amin'ny tasy ny firenena, indrindra teto amin'ny distrikta Ambatofinandrana, ka nampiaviany ny fanisakisahana ny safidim-bahoaka izay niseho tamin'ny alalan'ny fanaparam-pahefanana nataon'ireo Isatsokadyny tompon'ireo mpanjakana. Koa noho izany dia manao izao fanamarana izao: mitsangana ny vahoaka miaro ny safidiny eto amin'ny distrikta Ambatofinandrana izay ahitana ny hevelona rehetra miara-dia amin'ny kandida Razana Masoa Kristina. Ahitana ray aman-dreny ara-panahy, ray aman-dreny ara-drazana, fikambanana maro samihafa sy ny antoko politika, ny lambamena ary ny olon-tsotra izay manameraka tanteraka ny fanososena ny zoa makasy ny vahoaka ato anatin'ny distrikta Ambatofinandrana. Ny familivilena ny safidim-bahoaka fa io anatin'ny fanehoterena sy ny tsindry maro samihafa nataon'ny kandida miara-dia amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny fampiasana fampanjakana toy ny fiara, moto, angidiby ary ny filoham-pirenena. Koa manaitra ny sain'ireo tompony andraikitra rehetra mahakasika ny fifidianana toy ny CENI, ACC mba hampibaribary ny tena fahamarinana amin'ny alalan'ny fampitahana ireo taratasy fitanana tsoratra izay feno hosoka. Masy ny tanindrazana. Zay zany ny teny nataony reto fikambanana maromaro reto zany tao an-tanàna ary tao tampony Ambatofinandrana no nanaovana ny teny tamin'izany. Mazava ary tsy mila hoe azavaina lavabe hoe ahoana ny zavatra tian'ireto olon'reto tenenina, fa manameloka izy ireo ny zavatra nitranga sy ny karazana. Zao ny haino ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ako tamin'le androany tamin'le teny amin'ny Lehitsy. Tsy hoe metsony menotra akory ny resakitsika fa mifampitohy dia andao enotsika koa Marc Ravalomanana dia avy eo ataoko ny fanadihadiana sy ny famelabelarana. Ndao ary. Fa ny tsotra fotsiny dia eto tilaza aminareo mihitsy fa tapa-kevitra izy ireo ary nitony antsika rehetra mba tena irahina fa ny fasiakina ihany ny hery. Ka dia efa nilaza taminareo izahay fa maniry ny anatanterahana ny zoka-pifidianana rehetra eto Madagasikara amin'ny fanarahan-dalàna sy ny filaminana. Nanao fanambarana inefatra zay nanisanaizay fotoana nanaova fampianatran-kevitra zay. Ary nisy mihitsy raha tamin'ireo mpandao gazety reto laza hoe inona moa nataonareo fa atao tsy mihaino mihitsy mitombo. Mihaino izy amin'ity finotsarana kabala atao. Mihaino izy amin'ity. Satria raha isika samy malagasy foana miteny tsy mifanatsy. Fa nampiakarina ina hatramin'ny York hatramin'izay olona rehetra faratapika ny fitondràna eto amin'izao fotoana zao zay mamampina aty. Mihaino izy amin'ity. Inona reo fa hihaino reo amin'ity. Efa nanambara koa ihany koa izahay fa anaiky tsy anaiky lembelana ary tsy anelehirena voaka malagasy manoloana izao tsy mety tsy fandikan-dalàna asehon'izy ireo zao. Ho fiarovana ny tantan-dalàna sy ny demokrasia dia tsy maintsy arovana ny safidim-bahoaka
noho izany dia tsangana androany ny komity miaro safidim-bahoaka na ny KMSB ary mitaonantsika rehetra eny anivon'ny district tsirairay aby anangana zany efa samy miteny teo daholo sotenantsika avy eny amin'ny faritany dia laza izy ireo miantso izy ireo ary manambara izy ireo fa vonona hitsangana ary anatanteraka zany rehetra raha ny tanjona ny tanjona dia ho fanajana ny tany tandalana ny fiarovana ny safidim-bahoaka sy ny demokrasia ary indrindra fametrahana anteny meram-pirenena mendrika famerenana ny fampatokisana famerenana ny fatokisany mpifidy sy ny favikely andray anjara ny fifidianana ho avy fanatsarana ny fikarakarana ny fifidianana ho avy zavatra ataontsika izao sy ny zavatra lasa teo ihany sy ny androany fa manana fijery hafa koa isika hoe ho fanatsarana ny fikarakarana ny fifidianana ho avy maro ireo fitaka natao teny amin'ny bureau fantatsaham-bato teny amin'ny CNLV kanefa toa tsy hita ny fiapetra zay MSSNI ka tsy afaka anaiky antsony izahay izany dia mitaky dia nitakina ny fahamaizana ireo izay nandika lalàna sy tompona ndraikitra tamin'ireo tsy fahalavitra iny maro nandrindra ny zona-pifidianana izay hitantsika teo anao fikirina isika eny anivon'ny CNI ho fampiarana ny andininy fahaenina amby efapolo amin'ny lalàna lalana fahadimy-ambin'ny-folo sy roa arivo tsipika 020 mifeny ny CNI manangana ny CNI mangataka ny CNI ampiakatra eny amin'ny conseil de discipline de la fonction publique ireo mpiasa-panjakana nandika lalàna nandita ny zona-pifidianana ho fampiarana ny andininy fahasivy amby efapolo amin'ny lalàna mifeny CNI ihany voalaza tsy ambony anao fitoriana koa isika eny anivon'ny ACC ho fanafoanana ny isam-bato azon'ireo kandidat tsy nanara-dalàna sy fanafoanana ny fifidianana mihitsy raha ilaina amin'ireo bureau fatanjaham-pato izay ahitana osoka sy alavato ary anao fitoriana ihany koa isika eny anivon'ny fitsarana misahana ny ady heloka ho amin'ireo izay tompona andraikitra amin'ny fandikan-dalàna voalaza teo reo olona izay niteny teo dia milaza hoe ianareo mpiasa-panjakan'ireo ny mpampianatra hijanona mpampianatra zandara hijanona zandara dia nitsika tsara niteny teo tsy maintsy atao izany satria efa nanome tokony vahoaka malagasy izahay fa tsy maintsy hijoro hiaro safidy sy nanao izay azo atao rehetra mba hamezana indray fampatokisana vahoaka tsy rano ny intsony ny fanitsakitsahana ny lalàna velona eto Madagasikara sy ny fandikana ankitsirano zao ataon'ireo mpitondra ka tsy azo ekena intsony ihany koa ny tsy famezana asiny sy tsy fanajana lalam-panorenana na inona antoko politika na fikavana misy atsika dia tsy maintsy atambatra ny hery mba ampisarana izao anabato hita manerana misy zao ampy zay ifanginatsika zao sahiana mijoro sahitsika mijoro ary zay matatahotra intsony efa tena ampy zay tonga fotoana tsy maintsy anehoantsika fa tsy isika hoe manao an'ity matoa zay milaza am'izao dia vo matoky ty zahay fa misy ny firenena satria tsika mambro anaty firenena mikambana milaza koa hoe fanajana ny zon'olombelona fanajana ny demokrasia dia manana andreo lay zo zay anio zany sika manantena atsika fa hoasa hijoro tsy anaiky hotalohan'ny mpitondra ntsony ankehitriny satria mahafantatsika amin'izao fotoana zao fa iny fifidianana zay nataontsika iny dia tena fifidianana manakaiky ny vahoaka matoatsika liditra matoatsika milotsaka ary nanaraka ny vahoaka nampiakatra koa ny fifampatokisana izy tamintsika dia anjaratsika amin'izay anjaratsika mpitondra amin'izay manao izay azo atao rehetra mba tena amerena hoe fampatokisana vahoaka atsika zao atsagana le komity miaro safidy-bahoaka tolona irahany vahoaka rehetra
tonga saina izy ity. Ary iarahantsika manatanteraka. Fa tsy tolona atao politika na vonona politika iray ihany. Antsonana izany ianareo kandidat tsy miankina rehetra. Ary mahatsapa ianareo fa tadiavin'ny sasany gadrainy na tadiavin'ny sasany ampiaviny tsy afaka eo nareo raha mandeha tonga. Fa anao mora iny sika. Ary anao araka azy atao izahay. Efa manana fomba fiasa izay amin'izao fotoana izao matoa afaka miteny aminareo amin'izany. Tsy maintsy atsangana avy hatrany aza ny KMSB eny amin'ny faritra rehetra fa tsy afaka hiandry ny fotoana ho lavabe intsony isika. Koa ahitana avy hatrany ianareo rehetra eny amin'ny faritra mba hifanatona amin'ny fananganana zany KMSB zany ary ifandray avy hatrany aty amin'ny Foibe. Efa misy KMSB aty amin'ny Foibe dia amianareo ny toromarika rehetra izy. Eto dia mampitandrina anareo ao amin'ny CENI sy ny ACC izahay. Fa manana profo. Fa manana profo. Rehetra ireo kandidat rehetra dia manana profo tsirairay avy. Azo marinina amin'izany fangatrahanay ny rehetra zay petraka iny. Fa tsy hisy tsony le hoe azo raisina fa tsy mitomba. Fa tena opetraka ity. Ny filaza izareo, ny teny fa hoe zay tsy mandray antoko politika. Na tsy mandray avy any amin'ny politika. Raha miantso anareo izahay na ny tany. Ianareo hoe tompahefana fotsiny. Fa ianareo tsy maintsy mampiafa ny lalàna. Araka ny voalazan'ny lalàna. Dia azo atao tsara ny manatana anareo na manao rekety eny aminareo izay. Ka dia mbola miantso anareo zay fa tsy azonareo atao bodogera fotsiny amin'ny toerana io nareo dia afaka minatsa fotsiny hoe zay tsy ray. Ampiaro ny lalàna zany hoe voalazan'ny lalàna raha tsy zany fohan'ny lalàna. Azo soratana ny amin'ny lalàna fifidianana hoe tsy mahazo miray olona tsy azo atao ny rekety. Raha voafoana anareo dia mareky izay. Fa tsy voafoana anareo tsy mareky izay. Fananiko mihitsy tsy nitapahana ny tenin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Anankitelo no raisiko satria tsara mifamatotra amin'ny teny izay ny fanomezana ary ny teny izay ny famatorana. Ny teny Andriamatoa Marc Ravalomanana tapa-kevitra izy ireo. Zany hoe tapa-kevitra zany ny daholobe, tapa-kevitra ireto depite nanaovana ny toetra sy ny fomba tsy mahazaka, fomba tsy zaka zany. Fa ny teny tena nentina Andriamatoa Marc Ravalomanana dia hoe tsy anaky lembenana, tsy amela amin'ny vahoaka irery ary tsy maintsy hijoro. Teneniny zay teo, tsy anaiky lembenana, tsy amela irery ny vahoaka ary tsy maintsy hijoro. Zao ny fitenenana hoe arovana ny safidy ny vahoaka teny iny. Fa ny tena nandrasana sy tena andrasana amin'ity teniny Andriamatoa Marc Ravalomanana ity nolazainy teo. Marina l'izy fa nilazainy. Fa anjaran'ny mpanao gazety no manindry azy tsara ary mametraka ny teniny amin'ny toerana tokony toeran'izy, satria na izy ary rehefa avy eo dia tsy maintsy atsapa hoe ny teneniko iny dikan'izany manana didy aho. Ny teny izy amin'ny faraparany teo hoe amin'ny fanasaziana sy ny fanameroana ny zavatra tsy nety nataon'ireny tompona ndraiky mpanjakana ireny. Entièrement d'accord. Zany hoe tokony hisy ny fitoriana. Ahoana moa no Andriamatoa Ravalomanana no ahafahana andeha hoe angataka amin'ny filohan'ny CENI zavatra takity na takiry, indrindrindrindra fa hoe anasazy ireto collaborateurany. Nefa ny filohan'ny CENI no tompona andraikitra amin'ny iraka. Tsy lôzika zany. Tsy lôzika zany. Dikan'izany ny fitoriana voalohany indrindra
miainga voalohany indrindra dia ny fitoriana ny filohan'ny seny eny amin'ny fitsarana mahefa. Faharoa, fitoriana ny talehan'ny kabinetra ny filohan'ny seny eny amin'ny fitsarana mahefa. Angatahana zany ny fanalana ireo olona anankiroa ireo aloha. Farafahakeliny en même temps tsy maninona alefa ny confrontation. Tsy maintsy misy zany ny fitoriana amin'ny eloka be vava amin'ireo olona ireo aloha, de mitatra ato amin'reto chef district any amin'ny fitsarana mahefa eo Anosy no anaovana an'izany. Fa misy élément anankiray, le plus important, mais qui a couillonné tout le monde. Les filoham-pirenena. Tafiditra ao anatiny nanao eloka be vava koa ilay filoham-pirenena. Mazava angambizay. Tafiditra ao anatiny le nanao eloka be vava koa ny filoham-pirenena. Tokony nisy zany ny fitoriana amin'ny eloka be vava nataon'ilay filoham-pirenena satria violation na constitution no nataony. Averiko, fitoriana ny filohan'ny seny, ny dirikabin'ny seny, ry Soava Maramaro Tafika koa tafiditra ao anatin'izany, ny chef district, ary ny chefin'izany rehetrarehetra zany dia ny filoham-pirenena. Ny filoham-pirenena. Zao ny zavatra toroko ary tolo-kevitra vaniko. Inoko marimarina raha ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao, indrindraindrindra fa hoe misokatra ho an'ny rehetra le komity makotery, fa raha hoe vahoaka miaro ny safidiny, VMS sehatra lehibe zany, inoko marimarina tsy mifetsoana azy ny zava-dehibe akory, fa inoko marimarina fa raha manao antsoaviny vahoaka hoe anatitra ny fitoriana an'ireto olona iretrika eny amin'ny tribunalin'ny Anosy, inoko marimarina fa mahazo vahoaka zany. Tsy andeha ikorotan'ireo vahoaka ireo fa anatitra fitoriana. Any zany izy, fa naniko tsy nitapahana mihitsy satria tiako hoenitsika hoe nilaza izy tsy anaiky lembenana. De 8 heures zany hoe tena tafiditra ny tsy fanekena lembenana manko de ny fitoriana ny reto any amin'ny eloka be vava. Rehefa feno vahoaka maromaro eo, de inoko fanomboka atahotra amin'izay mpitsara. Ary mety hiala-pampitsara hoe zay tsy hiditra amin'ny afera atao intsony fa efa vahoaka reto. Andohalika ny rambary. Tsy hamela irery le vahoaka, ary le vahoaka koa ny tena marina. Tokony tsy hamela irery reto mpanao politika reto miaro ny safidinao. Tsy mifamela irery zany. Tsy maintsy hijoro izy. Samy tsy maintsy mijoro zany na vahoaka na mpitondra politika. Zay mazava angambizay fitoriana zany ny priorité. Ahoana nanaovanao confrontation nefa efa novain-drahalahy daholo ny tany de efa nampitoviany fotsiny. Ny olona ane tsisy nanatrika amin'ny fanisana vato tao amin'ny SRMV. Rehefa tratran'ny olona ny PV novaina de ny olona miteny tsy soniako io. Manana profo an'izany aty.
Dikan'izany tsy crédible atrony le filohan'ny CNI, le dirikabin'ny CNI, le CNI mihitsy sy ny ACC no tsy crédible atrony. Any amin'ny fitsarana sisa zany no ezaka tokony anaovana ny ezaka. Raha tsy diso ny fitadidiako tany amin'ny taona 1970 tany, rehefa feno vahoaka teo Anosy mivadika amin'ny penina ny le mpitsara. Au lieu de nanameloka izy, mesure de clémence no nataony. De zao nataon'le mpitsara asora raha asorinareo. Fotoana zao ijoron'ny tsirairay, ahafahan'ny tsirairay tonga saina hoe ho adinina amiko ty zavatra ataoko ty rapitso, ary ny zavatra possible ho fataon'ny vahoaka. Any zany de zavatra. Eto amin'reto mpanao politika sasany zay mbola tsy azo akory ny soavaly, de fa lasely ny vidiana. Raha alohan'ny karako teto amin'ity micro ty zany de saika asika, ary nanonona anarana ao anaty publication kao. Fa rehefa nieritreritra de ho zaho hoe aleo revena manja. Zao le izy ry zalahy, nareo tsy navita observation enjana, resaka hoe enjanao ary tsy niaina ny zavatra mafy nataon'ny Ravalo tamin'izany atao hoe malagasy mba metimety tao Antananarivo tao. Anisan'ny victime enjana tamin'izany ny tenako. Fa zao ny zavatra anariko anareo. Ny problème personnel anareo, problème d'humeur anareo par rapport amin'ny Ravalo, azo atao problème national. Averiko. Ny problème d'humeur anareo, antranareo, betsaka ny olona tsy mifankazo amin'ny Ravalo e. Fa zao ny affaire national, ny affaire amin'ny firenena tsy azo entana amin'izany. Rehefa hoe ity ny évident, ity ny évidence, de zay izy zay. Ary io zavatra évidence io tsy tonga ho azy. Tsy tonga ho azy io, misy zavatra tsy ho voasakanareo mihitsy, na iodina ambakon'ny lohanareo azy. Na iodina ambakon'ny lohanareo azy. Satria ny antony de zao. Misy antony maro. Fa rehefa tsikopy amin'izany nareo, de aza manao politika tompoko. Resaka tsilobody zany teneniko zany e. Fa tokony kopinareo inona ny tian'ny Ngafleuri tenenina amin'izany, inona ny tian'ny Kimasony io tenenina zany, inona ny tian'ny Voatavo io tenenina amin'izany. Fa rehefa tsikopinareo de aza manao politika. Misy dikany hoe reconsidérer, sérieusement reconsidérer. Azoko nitazoma ao anarerana iny. Fa rehefa tsy hiditra ao anatin'le dispositif nareo, de mangalasa isiny. Tsy maninona. Tokony mba mieritreritra koa mba manana humilité. Hoe sasany mieritreritra omerana Antananarivo zany. De mba mieritreritra hoe possible aveo lany merana Antananarivo za ty. Fa inona ny parcouroko. Mba jerena tsara hoe inona ny contexte natonga an'izany Andry Rajoelina zany ho lany merana Antananarivo. Inona ny contexte natonga an'izany Marc Ravalomanana zany ho lany merana Antananarivo. Ary inona fomba ahoana ny natonga an'izany olona zany ho merana Antananarivo ka lasa filoham-pirenena. Fa nga izy ty
hoe manana kely 10, 20 milliards, 30 milliards, 50 milliards ohatra. De mieritreritra fa hoe mavita propagande de hoe lasa mera de lasa filoham-pirenena. Ça ne se passe pas comme ça, non. Désolé. Izay no mahatonga ny Marc Ravalomanana tsy tena hoe mahazo hery. Fa raha kopy koa izy amin'ny zavatra mitranga sy zavatra tenenina, de afatany ny tokony atao. Raha misy olona mieux placé tokony mahalala an'izany hoe tsy ho tonga filoham-pirenena izy, raha tsy izao na izao, de Marc Ravalomanana. Raha misy olona mahalala sy ny hoe tokony hoe zao sy zao sy zao natongavany Andriamatoa Andry Rajoelina ho filoham-pirenena, mieux placé, de Andriamatoa Andry Rajoelina. Fatany tsara zany. Zany zavatra zany manomboka se dessiner amin'izao fotoan'izao, amina lalana anankiray izay tsy azo idivirana. Na anao Marc Ravalomanana na tsy anao, na anao nareo na tsy anao, nareo zay mieritreritra zany hoe fa maninona Marc Ravalomanana ny lidy an'io. Misy dikany. Ary mba manana fanetretena ao anatin'ny zavatra atao. Tsy voavaky tsara le soratra ao teto tompoko. Manana fanetretena amin'ny zavatra atao fa tsy hoe ianao 2% ary hiady amin'ny olona manana vato, 24%. Tsy maintsy any ny considération'ny olona. Raha misy olona zany considéren'ny olona ao anatin'izao film zao, de olona 4 ihany. De anjaranareo mieritreritra hoe izy aby reo olona 4 reo. Tsy ao anatiny aloha laisan'ireo. Même pour figurer dans un gouvernement, non. Za miady hevitra amin'izany akory. Zay ngambany tokony hazava zay hoe sao de mieritreritra nareo hoe tsy fidiranareo anatin'le dispositif de tsy ho vita ny tolona na hoe ohatrohatra zany, non. Misy lalana à partir d'un certain moment tsy azo idivirana. Efa nanao an'izany. Misy parti politique mbola matanjaka noho nareo tamin'izany andro. Tamin'ny taona 1991, antsoina hoe MFM. Niditra tao anatin'ny zavatra tsy azo idivirana. De niataka avy eo satria tsy mifanaraka amin'ny lekôzy. Nieritreritra izy fa izy ny tompon'ny laka tamin'izany. Nanomboka 91 jusqu'à hatramintsika miteny zao, tsy tafarina intsony ny MFM. Azonareo antanina mahery lanitra zany raha diso zany teniko zany. Tsy fanaratsiny zany. Zay ka na Andriamatoa Marc Ravalomanana raha miadaladala, miala amin'ireo tenin'ireo tsy anakilembenana, tsy amela irery, tsy maintsy mijoro, tsy moramora zany hoe andeha andrombaka fahefana, fa teo filoha ianao, de io aran'izy reveo. Zay. Fitoriana zany, de eny amin'ny sehatra ny fitsarana, ady heloka, anisan'ny maika, de maika, de maika. Mino fa tsy avelan'ny vahoaka irerinareo, ametsaka an'izany fitoriana zany. Ka dia samy ho tahin'Andriamanitra, veloma mandram-piaona tokoa, ndezatsy izy, tojo amin'ny zavatra tokony atao. Raha misy vaovao, dia miverina ihany fa fanao veloma aloha. Manaova abonnement re tompoko, satria amin'izay isaky ny teny de tonga de mahazo abonnement nareo. Marina zao koa anisan'ny Aron Ravalo teo anatrehana farantsay, marina nataony zareo nangatsika aprofony Patrikida. Tsy fantako aloha zany hoe ny Aron Ravalo teo anatrehana farantsay zany ianao
Hafahafa zany a. Eny fa bon, mety zany raha ohatra ka mankasitraka toko ndao ara veloma. Sao de misy fanontaniana. Defa kely an'le feokira kely iny fotsiny a. Za manko efa niteny hoe tsy andefa hira intsony a. Zay ara, eny fa de veloma mandram-peona tompoko. Samby eo tahian'Andriamanitra.